dia mbola kafaliana trany no arabananao mpanaraka ny televizionna malagasy amin'tian'io fahafolony volana desambra 2020 sy 2020 ety. Araka ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia somary tafalatsaka ambanimbany ny ZCIT, araka izany dia somary anao volinandro fahavaratra manerana ny nosy. Raha ny toetry ny andro ho an'ny ampitso maraina dia ahitana orana malefaka amin'iny Antalaha katraty Toamasina iny, ahitana orana tandrifon-drahona kosa amin'ny faritra Sofia iny, torak'izany ihany koa amin'ny faritra Itasy. Andrahona kosa ny andro ho an'ny faritra Sisa. Raha ny toetry ny andro ho an'ny hariva kosa dia mbola mitrehitra trany ny orana malefaka ho an'ny Antalaha sy Toamasina, ahitana orana tandrifon-drahona arankotroka avokoa ho an'ny faritra rehetra afatsy amin'ny faritra atsimo andrefana, anosy sy androy iny. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny maraina kosa dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 ho an'ny faritra ampovoan-tany, mihoatra ny 12 kosa ho an'ny morontsiraka rehetra. Raha ny maripana ambondrina kosa dia 5-30 degré Celsius ho an'ny Maheva-tanàna, manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny faritra afovoan-tany, mihoatra ny 20 ho an'ny morontsiraka rehetrarehetra. Ny toetry ny andro ho an'ny tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara kosa dia ahitana orana tandrifon-drahona arankotroka ho an'ny Johannesburg, andrahona kosa ho an'ny Nairobi sy Paris, ary fandimby andrahona simy masoandro ho an'ny Milan sy Bangkok. Ny toetry andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara indray dia ahitana orana tandrifon-drahona arankotroka ho an'ny Seychelles sy Port-Louis, ahitana orana tandrifon-drahona ihany koa ho an'ny Saint-Denis, ary fandimby andrahona simy masoandro ho an'ny Comores. Dia zay indray ary tompoko nazo tolotra anao amin'ity an'io ity, manasanao amin'ny rapitso indray, veloma tompoko.